Ny eny fotsiny ny zava-misy ireo tompona ndraiky mpanjakana fa teo ireo nidina teny antoerana ny jery fotony toetra raha sy nanara-maso ireo asa famonjena sy vonjitaitra rehetra azo natao nanome ery ireo fianakaviana ny arambony ihany koa izy ireo nandritra izany fidinana teny Ankazobe izany. Vao maraina androany dia nidina teny antoerana ireo tompona ndraikitry ny fitaterana eto Madagasikara. Ny ministry ny fitaterana Ramanatsoa Benjamina sy ny tale jeneraly ny Sampandrara misana ny fifamoivoizana antanety. Ny kolonely Rakotondrazaka Andry, izy ireo no isan'ny tonga voalohany teny antoerana akoatra ireo zandarmaria pirenena sy ny tompona ndraikitra teo anivo ny distrika Ankazobe. Ny jery akaiky ny zava-niseho izy ireo ary nanara-maso ny fizotra ny famoahana ireo razana. Ny ministry ny fitaterana dia nilaza fa tsy atao ambanjavatra ny fanedidina momba ity loza ity. Iantoka nilany amin'ny fijabona sy ny fikarakarana ny razana ihany koa ny fanjakana. Andeha ny ankety ary araka ny baiko nataon'Andriamanitra filoham-pirenena dia hoenjana ny fepetra mikasika an'ireo zay nahatonga an'izany lozam-pamovoizana izany nahatonga an'izany lozam-piarakozana ka namoizana aina malagasy. Ny zavatra atao amin'izao fotoana izao dia miezaka mihitsy eo amin'ny lafiny fifamovoizana tanety efa miditra amin'ny fotoan'ny fialan-tsasatra atsika amin'izao fotoana ny vakansa. Efa misy ny fepetra izay niraisy ny fitondram-panjakana manoloana an'izany amin'ny fifamezivezena amin'ny lalam-pirenena. Izy ity moa dia misy an'ilay hoe fivorian-dehibe izay ataon'ny STK any Mahajanga dia izay no nandehanan'ireo ny tanora ny ankamaroany ao anatin'ity fiara fitaterana. Fa tsy maintsy atao ny ankety mikasika ny fiara fitaterana satria efa misy ny feohena amin'izao mikasika ny tsy fahatombanana mikasika ny fiara. Anisan'ny olona anankiray dia ny tsy hisina lista mazava hoe olona ohatran'izao amin'ny ao anatin'ilay olona ny nentina anao satria tsy coopérative fitaterana mandeha amin'ny mahazatry fa ohatran'ny hoe voiture de location ny nanaovana azy. Izay no natonga an'izay hoe tsy fa raha ohatra izy ka ny coopérative fitaterana amin'izao efa niteny foana fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministère fitaterana hoe aleo mba fiara sy mpamily mahafantatra amin'ilay lalam-pirenena no entina zany reny no alaina anaovana location fa tsy hoe avany amina faritra hafa izay tsy mahafantatra n'ilay lalana zany. Na izany na tsy izany ary nefany dia raha tsika mahafantatra hoe mbola tsy fotoana tena moahana ny tena any zao vao Eropa eo amin'ny fanadiadintsika dia miandry ny vokatry fanadiadin zay raha ny lafiny mikasika ny fanadiadina rehefa raha milasika kosa fandraisana tanana an'le maratra fandraisana tanana an'ireo le razana zany dia ny fitondram-panjakana mandray azy manontolo araka ny baiko nataon'ny filoham-pirenena na ny fitsabony zany na ny fitondrana n'ireo razana mandeha valina. Nisesy ny fahatongavandreo manam-pahefana taty aoriana ka nijery akaiky ny zava-niseho sy nankahery ny fianakaviandreo ny aran-doza. Isandreo tonga teny antoerana Ramatoa Ontina Realy, ministry ny ponina, Andriamatoa ary Laurent Rahajasson, ministry ny serasera, ny jeneraly Randriamavalsoa Girard, sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria pirenena, eo anivo ny ministera ny fiarovam-pirenena, ny contrôleur général de police Andrianisa Jean-Jacques, ministry ny filamina Mbahoaka.